Dieu, monsieur le professeur, il sarà capato di te, una cappella assassina l'ultimo, e senza vita di vedere tu, la manaccia. E fa tutta ieri santi, e veda si, la telecrese, taratas, tu sabi, pura in famiglia, whisky, e tu, bella, bella, maschile, sia, Ella, maschile, bella. Ormamero, mia chiesa ne caia famiglia tesera. Ormasero, onsegnero, sectan gongo se manino barbera. Alleluia. Lera. Ni ma corrente politica di Luca vede pezzi nella faccia la pescante. Anche passato una domanda, che assomiata, diffusa tutta già, mai tanti fa la bella. Bella, maschile, sia, Ella, maschile, sia, Se devo a non ti dire, devo che caia fare uscite, la vita non è che non so ma di stare sempre su cui equipa tu. Lera. Si sono io a un mas pedale mi fanno con mi fa tutto gli anni. Poi mi fanno che la analitica schietti, ma non fa che can, mi nare la magia. Ella, maschile, sia, Ella, maschile, sia, Ella. Ramse puri, tere fama, sali chiede distaccato. Ora sa come non mi quiero, che mia amica Elisabetta non va sin Lera. Asa la ben marufia titanti che tu va dalla pazzi, dalla sui. Asa le sa pesado e poi scarta con una mananas, taglia Victor. Ella, maschile sia Ella, maschile sia Ella. Ora tero, consciente, assassina coscoso, ma con pezzi su che la rigendino, presta, e si le rese cambia fila, la guarda si compita. Lera. Territoire libéré, sono malazanta, man, esplode na cabeça da chamada. Aço vai vir daí, tudo acabou, tudo só te tudo. Apa fez de tudo, arate lá e tudo. Ela, maschile, sia, Ella, Mirava tsigareta rehetra ny alalan'izany ranondroso zany hoe lera. Araky ny lazaina teto moa zany dia hoe miaraba antsika rehetra aloha zany amin'ny tompatratroka, amin'ny fianakaviana, ray manontolo, ireo nama, aleo akama, tsy salama, sahiran-kirana, ao ny mandao havana, maty noho ny coronavirus, ao ny tsy matady vaksiny, ao ny mody fanatson'ny ray nody any aminy, ao za makafofona manitra n'ity zavatra ity, raha mba manana occasion nareo mividy an'ity zavatra ity izy aloha kely tena madio ary mahazaina daholo any anaty système respiratoire anao rehetra any
Samylalina rehetra zay manome fisainana lalina amin'izay zavatra atao. Androany tsika dia resaka amin'ny hoe raha invité tokoa dia ino moa mba zavatra mety mba noteneniny Andry Rajoelina zany a tao amin'ny resaka sommet any Paris io. Ary sao de mba zaran'le koa ara satria menatra izy amin'le hoe le CVO plus zany échec total tany Afrika ary narin'ny olona tany anaty fako ohatra tany Sénégal ohatra, Côte d'Ivoire ohatran'izany. Dia resaka ihany koa tsika ny Nga Benzema hoe ahoana no fisehon'izy iny ary inona ny leso azo tsoahana zay foana moa ny antsika zany makatona mitranga anankiray tsika amin'izay zavatra atao. Dia ao anatin'ny tatasika tsika hiresaka ny sady le raha hiala amin'ny lafrantsa tokoa moa zany Madagasikara dia ahoana zay ny fanontaniana. Ka alohan'izay aloha dia tsara ihany mamerimberina itony itony satria rahampitso après-midi ary lavalava ihany io février io ka mety tsy ho afaka mihitsy rahampitso zany. Zay ny tena marina le fihaonantsika mahazatra hebdomadaire. Manaoka satria tsy afenina fa noho ny halavan'ny programa dia efa tena harivariva be teo vao misakafo satria be loatra ny asa, be ny adidy aman'andraikitra ka dia momba ny fitsarana resaka volamena ny Afrique du Sud dia moa zany tsisy ninona fa nangataka report ny inona izy teo ny ireto avocat ny ireto malagasy report une semaine ry zareo fa tsy nahazo fa plutôt zany fanakaiza izy tao e plutôt no mandeha ny resaka criminel amin'ny resaka volamena io satria le criminal case ozy zareo dia ny faharoa ny bail extradition amin'le momba n'le extra anatin'ny adina zany ary fampiresahana eo anivon'ny tribunaly sud-africaine ny resaka extradition. Ny zavatra tsara lazaina amintsika menakavy aloha dia anankiray tsotra be hoe zany procédurena extradition zany n'aiza n'aiza firenena angatahana amin'izany dia lava be ary ny tena raha tena mahay moa zany ny avocat ireto volamena indray dia mangataka droit d'asile izy tonga dia afaka mianile tanteraka ny procédure d'extradition raha ohatra ka mahazo droit d'asile izy telo any Afrique du Sud zany. Tsy maintsy apetraka manko le présomption d'innocence malgré ny zavatra ny apparence mitsanga satria raha tena tsorona aminareo zany ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao dia tena ao anatin'ny fisalasalana tanteraka ny fitondram-panjakana ny fitsarana sud-africaine na ny autorité sud-africaine amin'ny fomba fihetsiky ny fanjakana malagasy satria ny zavatra mitranga dia tsy misy proof na iray ary afaka entin'ny mpitondra fanjakana malagasy hoe ka nafahana ny détecté maro ihany le caméra ankoatran'ny hoe valizy tsy ny karazany satria rehefa misy zavatra moa tsy azoko tantaraina eto zany hatreto aloha satria ao anatin'ny enquête zay enquête ao fort fa tsy ho tantaraiko aminareo eto mihitsy fa misy zavatra maromaro manome mampitombona le fanahina eo amin'ny fitondrana eo amin'ny autorité sud-africaine raha izay ary faharoa ny tena mampipetraka ny doute ihany koa dia ao anatin'ny zavatra ohatran'io moa tsy maintsy misy ny investigation zay ataonay mpanao gazety manana azy koa ny sud-africaine
Nisy artikla zay navoakan'ny gazety malianina anankiray zany tamin'ny tapabolana dia mandehandeha any ary hitan'ny olona any hitan'ny olona ihany koa ny enquête au fond ataon'ny autorité malagasy zany ny enquêteur dia maromaro ny zavatra fampicroisé zany rehefa atao ny enquête croisé dia maromaro ny inona izy teo ny élément ahafahana mametraka hoe douteuse les démarches ataon'le fitondram-panjakana malagasy ao anatin'ity zavatra mandeha ity ka sika moa zany ny élément tonga am-pelantanantsika no adiaditsika na ireto fiasam-panjakana na ireto tadio fa ny resaka contrôle ana sûreté aéroporteur zany dia eo am-pelantanana tanteran'Andriamatoa Mamirahabatomanga. De possible ve raha mametraka fanontaniana tsika amin'izao fotoana zao hoe to manenjika misy zavatra tsy cohérent zany ao anatin'le fihetsika. Le malagasy zany tena hoe any fanjakana io. Ny fanjakana io nandefan'io zany ry entre guillemets ny olona zany naitsika teto ary mieritreritra zany hoe inga bras droit ny tompon'io zavatra io kanefany rehefa atao zany le cohérence an'izay le zavatra hoe raha inga bras droit ve io de izy ihany no mandetika an'le olona réseau-any, izy ihany no manapotika ny réseau-any. Raha inga bras droit ve io na inga filoham-pirenena dia logika ve le démarche hoe ampidio hiala any Afrique du Sud fa gadraina aty Madagasikara izy telo lahy de anaovana mandat d'arrêt international. Or nefany io tsy maha-cohérent an'le action zany, tsy cohérente amin'le action Madagasikara na douane na aéroporteur zany na portuaire tsy mandalo sy ny sûreté aéroporteur ary ny aviation civile raha iny resaka volamena nandalo hoe niala teo Ivato iny. Io zany ny mahatonga an'le satria ny olona tsy maintsy manao enquête ny olona hoe way tolery no le somadakotra ohatry lasany le société nasorony ohatran'ny tsipindy le société tao tonga de spoileny fotsiny de lasany daholo le aéroport sy ny sûreté de l'aéroport ny DG douane izy no nametraka azy, ny DG ny aviation civile nametraka azy kanefa ny officiellement no migadra ireto pilote any Madagasikara. Misy koa mako zany fa rehefa ariva izy mody any an-tranony de mody any atoandro zany mba misolosolona eo. Misy an'izany amin'izao fotoana zao tenako tsy hanonona ny anaran'le olona fotsiny olona anankiroa tao amin'ny jirany Mataloha amindray mako ren'le olona mena asina soa reny nefa zany tsy malala misaotra akory manahirana be ny mieritreritra azy ka misy olona mihitsy ohatran'izany hoe migadra 5 taona ny atoandro any izy mody misolisoli eo fa ny alina izy any an-tranony matory ary tena entente tacite mihitsy tsy soratra amin'ny fitondram-panjakana hoe mahazo mody rangaha fa tsy mahazo mivoaka Madagasikara fotsiny nareo lahy. De ndray moa zany de mbola miasa ao amin'ny JIRAMA inona no tarabe Andriamatoa Randrimpisoa azafady ianao zao no mba azavao kely tompoko raha sady tsy mifakazo ny resakatsika de le cohérence ao anatin'le action ataon-dralahy zany tsy manome mihitsy an'le zavatra miseho hoe raha akamany ary reo raha réseau any ary reo de ahoana no gadrain'le ry le zanaka kapiteny zanaka pilote na ireto pilote anankiroa de nefa izy miteny hoe rapatrieur reo fa navoaka illicite teto Madagasikara kanefa le mivoaka illicite par rapport amin'le
veroy azy ao amin'ny aéroport tsy amporo na miditra na mivoaka zany dia sarosarotra satria nizaniza zany raha ohatra hoe mbola miasa na miara-miasa amin'ny gouvernement io vao maheno fotsiny anarany gab bras droit mialany gab bras droit dia efa sady mataotry ny giada no vataotry ny voaroka donc sarotra be ny eritreritra hoe misy olona zany ekipan'olona hafa andeha hanao aventure hanao exportation na volamena hivoaka amin'ny Madagasikara fa misy olona aloha mahavita vao farany teo zany nandeha tamin'io réseau io vato io maky passoir navita ary natondra 520 kilao mahery livrena tany Dubai. Izy io maka ohatran'izao makamaka olona personnalité le mpanao affaire maizina amin'ny zavatra io personnalité takany hoe député ohatran'izany dia misy ministre manatitra izy any amin'ny salon na misy fika zay mbola tsy ho lasaiko eto hatram'izao eto aloha satria misy zavatra zany eritreretina momba an'ireo banderolard reo satria raha vao ny trajet an'ireo zany dia Madagasikara Ethiopie Addis Abeba zany dia zay vao mandeha Dubai fa tsy sa mandalo any Maurice zalahy satria vao sa vao Maurice dia matahotra mafy satria ao Maurice anondirana ao amin'ny sodoanina fanondroany rehefa miditra ianao manko dia mbola vao contrôler indray ianao le sodoanina fanondroany alohan'ny hidirana eo amin'ilay fivarotana parfum dia tsy mainteressé an-dralahy zao fa ny Addis Abeba tsy vao contrôler ianao rehefa amin'ny sodoaninao fa tonga dia mamonjy an'ilay gate na le pont hidirana amin'le porte hidirana amin'le avion miembarqué anao ka ireto roalahy reto no champion aloha amin'izao fotoan'izao fantatritsika ndray député ndray mpanolontsena ny ramatoa Christine mieritreritra izy ireo fa tsy fantatry ny olona ny zavatra ataony fa tsy ho entsika dia tsy maintsy ho tratratsika ny zavatra ataon'izy roalahy reo ary aza matahotra nareo ny amin'izany fa tsy Madagasikara ihany akory ny firenena ka andeha hikipy amin'ny zavatra tsy mety ny firenena izay andalovan'ny reny olona ireny surtout ka mandalo matetika ary fantatry ny olona ny fiaingany zay ny amin'iny dikan'izany zany ny volamena ny Afrika Atsimo dia mampiteraka fisalasalana goavana ary tsy afenona fa ohatran'ny hoe mahandro sakafo sinoa ny fanjakana afrikanina tatsimo hatramin'izao amin'ny zavatra io satria raha mahandro sakafo sinoa ianao tsy hitovy amin'ny fandrahoany azy any amin'ny restaurant mihitsy na inona fahaizana ataonao amin'izany fandrahoana sakafo sinoa zany fa misy goût foanao tsy mitovy satria hafa ihany izy no manao azy misy karazana épice be dia be ao karaha ny afiarana gasy amin'ny mombana trafika zany no tsarainao dia sahirana be ianao satria tsy fantatra intsony iza milaza ny marina iza ny mandanga satria rehefa angatahana ny anankiray zany hoe aiza ny porofonareo fa avy any Madagasikara tokoa izy ireo dia tsisy le porofo ary rehefa jerena contrôlena le volamena dia tsisy an'le marika le ohatran'ny hoe poinçonnage zany amin'le hoe Madagasikara na Zimbabwe na Afrique du Sud fa normalement tokony misy marika zany eo no mipetraka ny doto hoe raha tena ekipan'le rony reto dia tokony tsy mitory izy na hoe anaovana arrestation internationale fa ny tena marina fort possible hoe tsy avy any Madagasikara ngambany hoy ilay volamena kanefa na izany na zany mana milatsaka avy any an-danitra io satria là il s'agit de raha 3 millions de dollars zany efa malony ny partie amin'ny karaman'ny mpiasam-panjakana malagasy ao anatin'ireo volana angamba zany ka tena ilain-dralahy zany amin'izao fotoan'izao satria manomboka midiny ny robinet ho any Madagasikara zay ny amin'iny ka rapito zany ny fitsarana momba ny extradition
sy ny resaka enquête au fond amin'le volamena. Alefako ty satria mila apatsihivina ihany ny zavatra mitranga indraindray ho satria tsy tadiditsika indraindray. Rehefa miteny ianao dia tokony ho tanterahana. Tompolasy tompovavy, miraky hitanatavy dia ho ataontsika ohatry ny ami. Madagasikara dia lasa ohatry ny États-Unis tompolasy tompovavy. Ny tena fianakaviana omentsika parky iny, Madagasikara no fiaintsika biby iny. Ny biblika rehetra no ataontsika manara-penitra. Isika ihany koa dia anarana ny orinasa mpanamboatra siletra tompolasy tompovavy. Ikakakra baingeraka efa mafy. Sady mandeha mipetraka no mandeha any anaty rano. Ikavary mpanamboatra idirana tany tompolasy tompovavy. Itena vasaikana. Mpakambava manara-penitra, tomboksaina mampihirikiritra mamofona araketrika midonaka tsara manefitsera. Mampanadina fa ho ataoko ty vitaikory indray mpimazo dia fofomazy ka te hiatana be zatsy arena nefa maika mirina maso karena tozo manidina fampatorina no andesen-dahatra rehetra zay ho atsinandrana ko tsisy saina mikapita tsara ary ko makabe. Zany efa kobolanga le hoe miami any tamaga fa taraiky nietepeo asina parking defa tsy misy de sareto eto efa mpanantenana tsy misy kateraka tovalarora sy lasakombavana tata masiso misady mandreraka farany felaka neny amin'ny tavaka niakatra teny filimina de nilazan'izay tsy filazy atao varomora ary ny bidina ho an'ny tanora ny akizany zasy katikatana hoe katikatana lazaina fa hoe blindety tsy milesonso fa mandera aina fotsiny de fa mandeha. Wilayah provinsi Pasir. Ketika sekolah sikat kidayat ada dia Pasir. Jika cibila yang di mana kakak izin papanataran putri yang bagus bil. Saya nilai cikan tanya tajin. Ja. Rehefa miteny ianao dia tokony ho tanterahana. Dia hoe rehefa miteny ianao dia tokony tanterahana zay manko malaza be mihitsy amin'ny lerangaty fa plutôt ny azy contraire an'izay ny zavatra mitranga. Rehefa miteny ianao dia tsy ho tanterahana, zay ny zavatra ataony Andry Rajoelina. Resaka tsika hoe amin'ny tantasika hoe nikahany nga Karim Benzema sy ny hoe raha hiala amin'ny La Frantsa. Ny ka voalohany amin'ny tantasika tondratsika dia tenenintsika eto ny hoe ahoana moa ny fandehany resaka Karim Benzema iny. Ny resaka sextape zany no anisany tena nahavoarory azy ary nanimba ny fiarahamonina tao anatin'ny équipe de France mihitsy izy ka nahatonga problema maromaro ary rehefa misy zavatra ohatran'ireny moa dia tonga dia ny qualification matetika sy les solidarités na les unions entre les solidarités mihitsy zany ao anatin'le groupy no simba sy potiky. Dia naka décision nanomboka tamin'ny efa taona talohan'izao zavatra mitranga zao rehefa to Didier Deschamps zany hoe tsy enrôler ny Karim Benzema
sy izy moa le ankiray fotsiny iny tsy ho ao anatin'ny équipe de France intsony zany satria manahirana be le izy. Nandeha ny taona, nandeha ny volana dia mifampiantsana izy roa ary mifampiresaka, mifandinika dia rehefa ohatran'izany manko dia samy malala ny hoe hatreto no diso ny anankiray ary nanomboka teto kosa no nanana marina indray lay diso na de diso ary. Azavaiko zay hevitra zay satria zava-dehibe mihitsy manko zay hoe en fait fa maninona ny olona no antsoina hoe grand? Pourquoi les grands de ce monde no antsoina foana hoe grand? Anisan'ny grand de ce monde zao zany hoe Barack Obama zany. Anisan'ny grand de ce monde zao zany hoe Vladimir Poutine izany. Anisan'ny grand de ce monde zao zany hoe Nelson Mandela zany. Fa inona ny anisan'ny grand de ce monde zao zany hoe tsy moramora zany hoe entraîneur anao, mpanazatra anao, lasa natafakatra amin'ny équipe amin'ny anankiray championne du monde. Donc azo considérenao hoe grand de ce monde zany zany Didier Deschamps zany. Fa inona no zavatra hitovizany grand rehetrarehetra? Ary inona ny zavatra hitovizany petit? Les petits comme André Rajoelina zao, il ne pourra jamais considéré comme étant un grand. Ohatra zao ny président tanzaniana zao, et c'est un grand. On n'entend pas parler de lui. Et c'est quelqu'un qui travaille. En 2 ans, il a pu changer la Tanzanie. Un grand de ce monde zao. Takanao Nelson Mandela. Ny tolona izy nandritra ny 4 taona. Ny gadra izy nandritra ny 4 taona ary niady tamin'izany atao hoe fanavaka vaham-bolokoditra. Fa rehefa tonga teo amin'le fandraisana izy, satria mivoaka amin'ny figadrana amin'izay izy ary navoaka, voatery tsy maintsy navoaka. De natsapa izy ny ségrégation, ny tolona zay ataony. De amin'ny fanalana, amin'ny fanavakavahana, fa tsy izy indray no hoe rehefa tonga amin'ny fitondrana, nihiditra eo amin'le fanavakavahana, ka izay no natonga anazy nanapa-kevitra hoe non, vous vous trompez, notre lutte ce n'est pas d'écarter les blancs, encore moins de créer une nouvelle ère de ségrégation en éliminant les blancs du pouvoir, en écartant les blancs du pouvoir. Non, telle n'est pas notre lutte aux Isga. Mandela, fan c'est là que Zotulzo se sont reconnus. Anisanzan Nazaoul prix Nobel de la paix. Fan Zotulzo, il fait Jean Léise. Ils en avaient Jean Makunti, vous avez Pasteur Luther King, Sir Malcolm X, c'est un mien. Falozandra Laïs ndray miady amin'ny influence ny vahoaka zay manaraka azy. Fa Nelson Mandela rehefa tonga teo amin'ny summum fandraisana izy, hoe tafita ny tolona, tafita ny message, il a dit non, détrompez-vous, là il ne s'agit pas d'éliminer les blancs. Non seulement il a surpris par rapport à sa décision, ary ny démarche zay nataony hatramin'izay, araky ny teneniko anareo foana hoe rehefa manao politique nareo ka tsy vous n'arrivez point à surprendre, ne faites jamais de la politique parce que vous n'êtes pas un bon politicien et vous ne serez jamais un grand politicien reconnu par le monde. Le monde entier, je veux dire. Ary un grand politicien, un grand de ce monde aussi, il reconnaît publiquement ses torts. Ce qui n'est pas
le cas de la majorité des dirigeants malgaches, y compris ceux Andradjel. Raha miala tsiny malagasy mpitondra malagasy dia amolotra fotsiny. Amolotra fotsiny fa avy eo ny zavatra ataony dia pire noho ny nataony teo aloha. Izany tsy mikaikaika zao amin'ny fampijaliana ataony Andradjel na any amin'ny secteur vany, volamena, ny tany, ny grande mine, ny hydrocarbure, ny volan'olona tsy voaloha any amin'ny trésor, ny mpiasam-panjakana efa atahorana, ny tsy andraisan'ny karama aoriana ao, ny dokotera sy ny paramètre tsy mahazo fiarovana. Ianao amin'ny tranonao vao tsy mandoa hetra dia mamay fitombenana, ny jiro tsy mindrehitra, ny rano tsisy. Raha misy mbola ranom-potaka, ny promettre izy fa hodovy ny Antananarivo nefa ny fako savovy ny eran'ny tanàna. Dia ao anatin'izay zavatra izy, jamais izy no miteny hoe diso lalantsika. Miala tsiny sy fomba sy miala tsiny sy mangataka famelan-kendrika amin'ny malagasy fa diso lalana raha ny eritreritra hoe ny IEM efa vonona tao ny vola. Ireto olona miaraka tamiko reto namitaka fotsiny, nanao izay nazahoana ny honoraire. Sy honoraire reny vazaha naseho sy natao vitrine rehetrarehetra reny, misy honoraire tompoko raisin'ireny olona reny, fa tsy naseho fotsiny teo reny, na teo vitrine fotsiny teo taty Paris taty, fa nisy honoraire ny raisin'ireny. Misy cabinet izay mikarakara ny image politique na hoe marketing politique, miditra ao anatin'ireny zavatra ireny dia mandefa olona izay mena honoraire. Tsy vita moramora ny karaman'ny olona ohatran'ireny, fa minimum dans les 6 000 euros ao anatin'ny prestation ndray makiny. Arakaraka le gabarian'ilay olona sy le prestation politique izay atao eo. Ny fanohanan'ireny le mpanao politika goavan'ireny koa misy honoraire goavana koa ireny, amina million d'euros koa ireny. Dia avy eo takon'ilay mason'ilay vazaha ilay olona zatra kolonia. Efa zatra manompo vazaha loatra. Eto indray tsy miteny hoe tsy fitiavana amin'ny frantsay le zatra manompo vazaha dia tsy hita izy teo tsy sura amin'ny valeuran'ny tenany dia matory angah misy vazaha ao dia misy vola be ao zany. Azafady tompoko, miala tsiny miala fondro fa na inona zavatra lazain'ny Andradjel l'un ou l'autre izy ny teny vazaha zay, teny vahiny zay, na izy efa vonona ny amitaka tany amin'ny voalohany, na izy voafitaka tsy nisy akory ny volan'le IEM. Mais dans les deux cas, vonona namitaka izy na voafitaka izy, dikan'izany diso izy. Le reste on s'en fout, on ne se demande pas pourquoi, comment. Non. Il se trouve que le projet d'IEM, la SAPEM, école Laray, enseignement primaire, ny vitan'ny Andradjel dia lasa izy mitokana iny, ohatran'ny hoe navita logement, 1000 logement izy nanao an'io. Incredible. Incroyable. Nga Didier Deschamps dia nahita hoe efa trop koa ces 4 ans zay il est temps. Satria nisy échange anateny masitsika entre an'izy mindralahy. Dia ny grand à un moment me reconnaître hoe non, c'est du diso koa ça. Eo anatrehany mpanaraka be dia be amin'ity football ity. Ny football dia tsy ana Deschamps, ary ny football koa tsy ana Karim Benzema. Dia rehefa mifanena ny grand, indray misy latsaka amin'ny maso mihitsy. C'est ça qui fait les grands, qui pleurent en public. Malahelo comme tous les humains. Mety latsa-dranomaso mihitsy izy mitsano tao hoe tena on s'était trompé.
On nous a initiés dans une guerre fratricide entre nous deux. Dia famela helika, dia mifanaraka projet, ny famela helika tsy vita fotsiny. Ohatrany hoe miala tsiny aho fa tsy nety nataoko ho anareo malagasy ny gadraiko dia za koa nividy force one two, force one zay tsy nisy procédure dia le one namidy dia tsy fantatra hoe nakaiza ny volany dia mividy force two koa dia volam-panjakana koa vidana anazy zany rehetrarehetra zany ny miaramila nataoko lasa mpiandromby ny tanin'olona tany lakaloatra nalaiko tonga dia nametrahako ny usinako sy ny karazany miala tsiny amin'ny trois frères fa nigadraiko tsy vita amin'ny molotra ohatran'izay fotsiny fa après an'izay il faut mettre un projet qui puisse démontrer que le mensonge ou les mensonges ont été stoppés fa réalisena amin'izay ny zavatra tenenina tsy ohatran'izay ny fialantsiny malagasy toko tsy ohatran'izay ny fialanatsiny malagasy dia hoe tena mifona rangahy miala tsiny ary elako tsiny aminao malagasy fa diso lalana tamin'iny dia inona ny zavatra atao rehefa avy eo c'est la même galère pour le peuple pire et c'est encore beaucoup plus grave. Voilà ce qui fait la différence entre les petits et les grands. Les grands, ils n'ont pas peur d'exprimer leur tort et de solliciter publiquement le pardon. Les petits, tout le temps, ils ont raison. Et c'est le cas d'Andrade. Oui. Hoanina sy afa-baraka izy eo amin'io tsy invité taty Frantsa eo. Dia jereo tsara morona tournée izy. Dia fenoy ny vahoaka ny tournée any. Dia comme si hoe le rianiny mbola mety raha amin'ny tanàna nefa efa vita izy internationalement. Voilà les réactions nombriliennes des champions du mensonge. Les petites cervelles. Voilà. Tsy ho grand mihitsy ny olona tsy afantatra hoe diso lalana raha on s'était trompé. On n'est pas à la mesure ozy nga Emmanuel Macron zay, za tsy miteny hoe grand les bandes. Fa quoi qu'il advienne aloha. Ny olona mahavita an'ireny sommet ireny, certes il est français, il a tous les moyens, c'est un président français, mais quand même, derrière an'ireny zavatra ireny, il y a beaucoup de travail que vous n'imaginez même pas. Tsy andeha vory amin'ny volany Afrika sy ny karazany dia zao, c'est pas tout ça. Non. Il y a d'autres travail derrière. C'est pas pour rien qu'après la réunion, le sommet en question, les uns et les autres se sont réunis dans leur coin, mais il y en avait qui ont été invités, quelques-uns officiellement, à un dîner à l'Élysée. Oui. Tsy convié tao anatin'izany le filoham-pirenena malagasy satria hitan'olona c'est un épicier. L'épicier maka tombony à gauche à droite, manao spéculation à gauche à droite. Si c'est quelqu'un qui ne sera jamais grand, efa milalao millions de dollars ianao, va presque un milliard de dollars, 800 millions de dollars, dia lasa ianao mividy tomobile Toyota dia angalanao tombony. Spéculateur anie zany, épicier zany. Dia lasa mividy trano, alaina ny golf eny Ambohidratrimo. Dia spoilena fotsiny ao menapitahorona ny actionnaire dia niataka daholo. Dia alainao fotsiny. Spéculation zany. Tsy investissement zany. Ça n'a aucune contribution conséquente dans une économie. Voilà les petits quand ils raisonnent.
Olona chef d'État ve mieritreritra hoe carteliseo. Io vanio io de limité ao $350. Sa ohatr'inona izy iny? Sa 250? Ny hitako fotsiny aloha de vidiny la 75 000. Ariary ny kilao amin'ny vanillan'olona de tsy aneritra avelany la mi-exporter ny olona fe la rery mi-exporter de la afaka mi-exporter 250 sa $350 de ny différence an'izay zany any la daholo. Spéculer la ny olona. Halady zany, escroquerie zany. Il n'y a rien d'intelligent dans ce processus. C'est même pas un processus machiavélique. Non, machiavélique. Mais tout simplement un imbécile qui apprend à faire du business. C'est un imbécile couillon. C'est un connard d'imbécile. Voilà ce qu'on peut appeler des gens comme ça. Pourtant, ils sont bien habillés, ils sont bien sapés, tout est bien. Fa raha sokafanao ny ao anatin'ny lohany, to ohatran'ny WC ao amin'ny métro Analakely. Zany ve de tena mba mety zany hoe le olona zany efa firy taona teo amin'le vanio teo. 75 000 nividiananao azy. Ianao cartelisenao le zany hoe tsy afaka manao exportation akory ny tompony. Zay tsy akamanao zany de tsy maro. Olona grave zany. Za tsy malahelo amin'izany zavatra zany satria voany nataony ihany koa ny olona tany Tsambava. Ianao verangaha hita amin'ny masonao zao ny zavatra vitan'ny Ravalomanana tao a Sambava. Vitan'ny Ravalomanana lalana firy taona tsisy nanao zany Sambava sy Antalaha zany. De lasa ihany anao mbola minaikanaiky mividy an'ity bitro kely. De roa taona ty aoriana anao mitarainy. Iza ny henonao amin'izany. Mila misaina rehefa manao zavatra. Fa tsy rehefa milalao vola be androany de lasa mitsefatsefaka mifidy fahavalo. Olona ihinana anao tsy anaikitra anao tako mifoza. Ty foza misy poison. Vous faites quoi, monsieur Ravatman? Je suis un businessman. Mes couilles, oui. Zafady atoko am'le teniteny foana. Fa tena tsy afenina fa zany mihitsy no anatin'ny sainy malagasy. Tena teny ratsy. Tsofo. Sarina matoto. Lohana kisoa ratsy be. Fanoto tonga de mivelolo. Basy. Antsy. Rehefa manao an'le sarisary re makro pauvre. De rehefa misy an'le olona tezitra de zany natao vokany eo. Miaraka amin'ny ompy io. Zay mihitsy no anatin'ny sain'le malagasy amin'izao fotoana izao. Miandry izy hoe mba misy miteny ve diso. Non. Des petits imbéciles là, je suis désolé. Itony fandarany tony mety efa mampiteniteny foana e. Mampiteniteny foana tony olona tony satria olona mananao foana no resahany eo amin'izy. Ka rehefa tsisy tsony le vocabulaire mihaja afahana midéfinir an'ireny olona ireny de tsy maintsy mivirena amin'ny zavatra hoe takony hoe imbécile ianao. Crétin, connard. Oui. Rara ny olona mahay fleurir Kotomalala miteny ratsy zany. Fa rehefa izy zay ny tonga amin'izay degré zay de efa lery izy zay. Efa izy koa izy zay. Marary e, tena marary amin'le malagasy. Sady amin'izay zalahy mbola miedinedina. Tonga avany izy délégation maromaro. Sady lasa andralany vany. Mandoa vola izy amin'le hôtely mbola siniafiny. Telo volana tsy voalohany ny ofany hôtely. Ny vehivavy ny tanàna rofiny dralahy.
manahirana mihitsy. Inga Deschamps hoe ny important ozy izy, tsy hoe izy nangataka hoe iona, fa ny important niona zay dia mifanazava de vita ny resaka. Là on parle de projet ny azo mitsamy hoe Coupe d'Europe tsy maintsy azotsika io. Zany nen'olona zany. Mandinika ianao de tena tonga saina ianao hoe tena mbola vela le malagasy vao lasa. Comme il a dit un panafricain, rehefa tsy mamely ozy izy le mpitondro de tsy mamely koa le vahoaka. Ao anatin'izany ve tsika vahoaka malagasy? Ny any hitako de zao hoe sakaletaka tsika e. Tena zay rangaha reconnaître avy hoe sakaletaka tsika malagasy. Olona roa ve ozy izy le Walking Dead zay, le Walking Dead. L'origine de tout ça, c'est une seule personne. Certes, il a des hommes autour de lui, beaucoup plus nombreux que nous. Mais nous avons la foi. Nous avons la conviction. C'est ça qui construit notre force auxiliaire. Ici, qu'il y a votre tour. Ny an'ity ka anankiray ity, be olona manodidina azy. Fa olona ray, roa, telo no manembatrembana amin'ny fiainan'ny malagasy de mangina pirina le malagasy de lasa ndray koa manompo olona efa tsy ho lasa. Efa hita fa voasoavaly be tongotra nanomboka tamin'ny 2009 teo ny tolona ihany. Azo lazaina hoe monopoliseny mihitsy ny opposition, staff. De lasa ndray koa mbola manompo an'iny koa. Very tanteraka le fiarahamonina malagasy. Very tanteraka le fiarahamonina malagasy. Tsisy olona ray mahasahy mitsangana hoe io. Tatatata ela fa 100 fleurir Kotomalala fa ohatran'ny rano any an-damosiny gisy io nagana. Totona fotsiny fa sady tsy lena no mitsorika io. Kanefa tandremo fa à terme, j'aurai raison. Et le temps est en ma faveur. Le temps est mon ami. Tsisy zavatra lazaiko teto ka tsy marina rehefa tonga le fotoana. Tsy misy. Ka eo no teneniko foana hoe mba tsy hisian'ny fandatsana rapitro. Raisy ny ampinga, raisy ny angady, andao zatsy izy. Olona telo, andao efatra ambakin'izany atao hoe général Bomba. Vao lasa fotsiny hoe ndao. Saia, feno ny arabe, tsy hita ny lavaka sitrihan'ireo. Tena miteny anareo an'izany, tsy hita ny lavaka sitrihan'ireo. Anao moa le ramatoa be zay, membre en club 47, voalavo fotsy izy. Vao feno olona eo Analakely eo. Na ireo miaramila mibanky isan'andro ary tsy hitanao ny lavaka sitrihan'ireo. Fa ianao malagasy mihitsy, nefa tsy anao koa, satria azo adino. Avec un grand homme, na hoe un grand, il y a un peuple puissant aussi. Ouais. Ny frantsay zao raha vao tsy mety aminy tonga de efa midina an-dalambe izy. Gilet jaune, gilet zao hoe, black maninona zao hoe. Ny malagasy ka efa maloto ny dalàna mitondraka any amin'ny tavanao. Avy ny orana de lavaka le arabe de tonga de efa kotra mifotaka ianao. Ahoana e? Atody amam-bato. Kely moa zay de atao ohatran'ireny. Zany fô.
foana nanomboka tany amin'ny taona 7 1886 atody amam-bato hoe atahoany na mitolona ara tsy mahavita miteny fa de ary mampagaga mihitsy zany ny malagasy de ny olona mampijaly azy ny tiany mitehaka azy dada bravo dada matoky anao zay nefa ry tonga teo dada gadrainy dada menimenina dada oye to mamadika le ty managandry le baly ty tsy naninona akory le 3 frère gadry efa tonga saina tao hoe oye mivadiky ty forobody ndray daholo aloha izy menakavy lasa ndray tonga ndray le concombre anankiray André Rajoelina nanao potsy iny ndray nitiavana izy menakavy fa tsika ve est-ce qu'on est un peu timbré aussi quelque part ny olona mampijaly atsika foana no tiatsika amin'izay tamin'ny talata hariva hoe ny atsika afrikanina ozy izy de zao raha misy olona miezaky ny anao ny tsara tena tsy tiatsika jereo ne ozy izy maty assassiné Mugolili moa izy tetra izy fa toujours le pire connard ozy izy zay mihitsy ny tenina le pire connard iny foana ny tiatsika afrikanina ozy izy tena gaga mihitsy io sahirana neny nanalan'izany Kabila zany ozy izy taty Congo taty tena sahirana mihitsy nanalan'izany Kabila zany asaky tsy afaka hatramin'izao mbola manala amin'ny fakana fisian'izany Kabila zany ozy de ozy zahako hoe nenareo ara moa zany nenay koa ne mbola graviny zany nenay petit DJ et un laitier qui sème la terreur chez nous qui font la pluie et le beau temps tsy fantatra ntsony nefa mifanaraka izy mitsamina ahoana hoa de ndray mody manao opposition fotsiny eo satria misy zavatra anankiray phénomène anankiray hoa taka ny totsisy ny tany Rwanda reny nenay le côtier zany tena sakanana mihitsy tonga amin'ny pouvoir hoa misy an'izany any aminay hoa cause cocotte ça s'appelle hoa ary reo bandy reo izy reo lahy reo samy anti cocotte daholo tsy azonao laviny zany efa teo raha valimanana samy nahititsika tamin'ny andron'ny Ravalomanana rery misy an'izany hoe premier ministre merina filoham-pirenena merina filohan'ny assemblée nationale merina non ny sénat oui ny assemblée nationale mbola merina ihany koa tamin'ireny izy efatra mitsamo ny CC raha tsy diso to Jean-Éric Rakotarsou ihany koa ny poste clé rehetrarehetra ny ahitana amin'ny Bourjane daholo io ataony André Rajoelina io exactement c'est ça qui fait que on a une nation une petite nation malgré la taille de Madagascar qui est beaucoup plus grande que l'ensemble de Belgique Benelux ozy viteny azy zay Netherlands and Luxembourg beaucoup plus grande que la France tambatra koa ngamba ny Frantsa izy zay raha tsy diso mais on est petit satria tsy manana penseur tsika tsy manana olona manana idée na idéaly mipetraka sy mitombona ny resaka idéologie zany manko amin'izao fotoan'izao mbola resaka hafa ndray koa iny lasa indray zany le manatsaina sy manipule andraiky vahoaka efa verivery fa na mbola very ny frantsay mihitsy mampahantra atsika ny olona petraky frantsay daholo reny
Ireo mihitsy ny tena mampahantra antsika e. Zany hoe le malagasy any tsy diso mihitsy. Non. Olona napetraky ny frantsay reny nefa izy no mifidy azy. Tandremo a. Petraky ny frantsay reny e. Reny mihitsy ny mampahantra antsika. Nefa izy no mifidy azy a. Ahoana moa ny fomba ametrahan'ny frantsay le olona raha tsy ianao no mifidy azy? Ny olonao no nangala-bato tao. Ianao tsy nidina an-dalambe akory ny contester an'ilay izy hoe tsy manaiky an'io zay. Raha izay. Faharoa, imaginons le pire ary. Hoe ino tokoa zany Madagasikara ialany la Frantsa tanteraka. Mba azonao an-tsaina ve ny zavatra mitranga à Madagascar? Quand vous dites la France s'écarte totalement de Madagascar. Faut pas oublier la France communication, la France média aussi. Azadiny fa ny média frantsay zao no miteny ny zavatra tsy mety ataony Andry Rajoelina. Satria ny opposition dia efa miforobody tanteraka. Inona dika zay? Raha miala aminao tokoa la Frantsa zany dia miala koa ny média frantsay. Tsy manao ny communication na ny information na ny renseignement anao tsiny. Ka mamoaka ny zavatra tsy mety ataon'ireo bandy ireo na anatiny na ivelan'ny Madagasikara. Inona zany ny zavatra mitranga? Migadra amin'ny mpanao gazety taraina amin'ny communauté internationale, surtout ny frantsay. Mba hanao pression re, mba avoy zanakay e, mba hanaovy an'izao re, hanaovy an'izao. Dia mamaly le olona, nous on s'immisce pas dans les affaires malgaches. Efa ianao zao no tonga any mangataka intervention. Ilatsaka filoham-pirenena le malagasy. Mais makery maka rendez-vous aty a Frantsa. Le malagasy koa dia efa mahita hoe midy amin'ny Andry Rajoelina ny Élysée, tsy lany intsony zany io bandy io. Efa lasa culture izy, efa lasa ao anatin'le fiain'le malagasy mihitsy ny fiarahamonina miaraka amin'ny frantsay. Hainty nanambady vazaha hono ny zanaky ny ao atsimo, zanaky Lenina. Zamandaingy anambady vazaha hono zanaky Lenina e. Le raha tsy tarehiny ve mba vazahanao fa koa zany. Nefa tonga amin'ny fety avy eo iny izy menakavy midensy daholo. Fa mety mba mahazo certificat d'hébergement any aminareo ve rehefa tonga manao visite le olona avy eo roa taona après miaraka amin'ny zazakely. Voilà l'hypocrisie malgache. Raha tena ilan'ny la Frantsa ianao dia tady tsy mandran-karama voalohany indrindra. Raha izay, ianao malagasy milaza hoe tsy tia frantsay io no anenina voalohany indrindra satria colon vaovao ny amin'ny fasinao. Zao raha misy ny frantsay efa zao nataony Andry Rajoelina sy ny ekipany. Zay mbola masamy teny azy mba moramora nareo e, avoakanay ne zavatra reo e. Lasa matière de pression, élément de pression, argumentaire de pression ny adalàna ataon'ireo bandy reo. Fa raha tsisy olon-dehibe miteny azy vatambadika, azonao an-tsaina ve ny zavatra vitan'ireo bandy reo sy ny ditra vitan'ireo bandy reo? Azonao eritreretina ve? Raha tsy nisy miteny zany raha valy manan'izany avoa ireo opérateur gadrainao reo, avoa ireo mpanao politika gadrainao reo. Azonao eritreretina ve ny mahazo anao malagasy? Aza mitady ny zavatra tsy tokony ampijaly ny tena ho fa mba mieritsereta sy mandinika aloha hoe izaho miteny tsy tia frantsay ity moa. Raha tena ilan'ny la Frantsa tokoa moa Madagasikara dia ahoana? Dia avy indray ny sasany manao hoe velona tsika ka, tafita tsika ka, anytsika ka. Voarindrimanitra ianao. Tafita amin'ny ahoana e? Tsisy frantsay miteny arô. Ny volamena lasa ry, ny minina lasa ry, vitan-dralahy manao rakety amin'ny tony gropy amin'ny grande mine itony.
Raha tsy mahazo 30 millions de dollars zay dia tsy miainga io. Mba misy gasy hoe akoatran'ny olona eo akaiky amin'ny fitondram-panjakana ka grand amin'izao fotoan'izao na depuis nahazahoana an'izany indépendance zany. Raha taloha mba nisan'izany hoe malagasy Rakotry Besamela moa izy iny tsy tadidiko. Voalohany milliardaire amin'ny financier ny tolony malagasy. Malagasy ihany namadika an'io. Nanoro ery financier, bailleur. Nanoro ery miaramiasa aminay, Albert Randriamarimanana. Ny vonoana sy ny tapahan-doha. Tafitsika rehefa tsika manana harentsika e, marina zany e, manana volamentsika e, manana safiritsika e, manana pétroletsika e, misy diamant koa anesam-bava sy antalahy e, tsy lazaina amitsika manko zany fa misy zany. Ny vanille e, ny bois de rose e, marina zany tompoko. Ny tanitsika manana ngeda-be marina zany tompoko. Fa ny olon-kendry ve manana tsika sy ny gasy endry manana ve tsika? Totrany tsisy a. Tena marina. Ohatrany vitsivitsy ihany ny filoham-pirenena hoe avy miala eo amin'ny fitondrana dia mandeha tongotra hitan'ny olona. Hoy a. Ohatrany tsy dia misy a. Taraina paramètre, taraina fa nakaiza le vola 800 millions de dollars avy any amin'ny Banque mondiale. Parce qu'on a éliminé l'autre colon pour prendre un autre couillon. Et il est seul à la tête de la nation. Avec son garde, son compagnon. Faut pas déconner, les gars. Tia ho avy eo amin'ny fitondrana ka dia tontolo moa la France. Oh la France mba tena cautionné kely raha fa tena mba anao ve communication kely raha hoe voaray tato aminareo dia ohatran'izao hoe anona fotsiny dia ohatrany hoe za ny candidat la France. Izany tsy misoloky sy maniry an'izany e. Zany daholo nataon'ireo. Dia ianao koa malagasy mahita hoe raha Fleury hono niraisin'ny frantsay a. Efa lasa mihazakazaka manao spéculation daholo amin'izay fotoan'izay mety ho candidat zany Lery. Ohatra zany teneniko zany. Raha Fleury no mivory tary a. Masonay Johnny tsy nahita. Satria sendra mba tratrana bandy zay zany. Mivory tary ananina tary. Izy gasy miasa amin'ny renseignement généraux. Any tokony tena izy tsy manana droit mihitsy izy tantara an'izany. Zay ny mahagasy ny gasy. Vondro tary a. Iny fa malaza izy avy eo. Aza maniry ny zavatra tsy tokony ho anindrina ka hampangiry firy sy hampamaivay ny fitombenana ry malagasy avako. Mahaiza manadiady, mahaiza mandinika fa zavatra mety hitondra any amin'ny dinamika tsara dia mifampimamahana eo nandritra ny 90 taona ny indépendance nefa ianao zao malala. Fa mbola maro anie ny structure, ny infrastructure izay nataon'ny frantsay novain'ny malagasy amin'izao e. 4000 kilometra moa ny lalana vita amin'ny frantsay. Ary 4000 kilometra ny lalana vitantsika tao anatin'izay 90 taona izay. Mba nieritreritra kely izany ve ianao na ray minitra azy aloha? 4 kilometra, 4 millions d'euros lanin'ny frantsay amin'ny route littorale ao Laréunion. L'autoroute la plus chère du monde. Ny hôpital manara-penitra ao Laréunion tsy anankiray na roa. Fa presque isaky mairie. Saint-Pierre manana azy,
Saint-Louis, Saint-Louis, Sainte-Clotilde manana ny azy, Saint-Paul manana ny azy, le port manana ny azy. Ninao aiza anara-penitra anankiray eo an-dota-penako ao Antananarivo, vaoaka 4 millions. Efa midedaka le filoham-pirenena dia avy koa ianao menaka Andratso Elina, Rafalo Rafalo. Rendez-vous ianao. Mba sakafo ny masonao, jereo manodidina anao. Raha mba hitanao maka zany hôtel, zany hôpital ao Maurice zany, dia raraka anivinao, na ny fadiovana, na ny dokotera miasa ao, na ny fitaovanao, raraka anivinao. Mauricianina aveo manompo any anglisy. Ny réunionnais, rehefa misy inégalité en termes de traitement salarial sy niveau de vie amin'ny avantage, tonga dia midina an-dalambe daholo izy menakavy. Korontana ambony ambany io la réunion, potipotika amin'ny magasin rehetra, tonga dia milasa amin'ny frantsay. Ao raha fampiakarina. Ilaina ihany koa ny vahoaka maditra. Zay malagasy zay entry dia eo anareo. Mihina mitady kirarontsika daholo tsika. Ny créole vao misy zahatra tsy milamina amin'ny sainy, vakivaky potipotika. Sasa tsy mamay mihitsy ny magasin, grand magasin ao la réunion. Vaky, mitsena ny olona. Io ndray fa tatabitrana zay. Madagasikara, vahoaka endry. Faniaka mely ambadika ao Madagasikara ny tena tsy laitra ary tena mamayvay. Aza mieritseritra ny zavatra mpangirifiry rehefa hita fa tsy ho zaka, ary indrindrindrindra tant que tsy manana mpitondra endry mahatsiaro tsara zany atao hoe intérêt général, isika malagasy dia mipetra tsara aloha, satria manjary saodosalirana rehefa tena tonga tokoa. Jereo Venezuela lasa manao exportation na volamena illicite ane sisa le mpitondra, zay sisa sy ny pétrole, ahafahana mampitourner an'le firenena. Satria se kila uli usifanye vitigaro bifangarage kaisa no tusana tumitati moya rusiba bisarage Alupana ni futua mihiti sikilu timakasika na isana joma nutani tenga watufu sanganga satisa da Fumana wa faulu fulani Marari sufiku mitanzia Kenyani Chacha kofatina wako 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 Chacha kofatina Sekundi sisa kisatu, kaburanga maringi zengi sala. Sitampuka
lehilahy famboa agnatiny etapitiavana lohany seko mafilohany any odraty masatratako fatinao akô tratako fatinao akô tratako fatinao akô tratako fatinao akô tratako fatinao tratako sejayate tratako fatinao tratako sejayate tratako fatinao tratako sejayate tratako fatinao tratako no Akoatrina ny ohatran'izay ozy izy le akamaty efa lany mikary. Marina zany. Ny fanontaniana ato dia hoe mitehona olana amin'izany anie ozy izy dia iza le kandida ho tohanana amin'ny manaraka e. Matoa efa mipetraka izay fanontaniana izay ary matetika nareo manontany an'izany ato dia homay aloha zany isaorana anareo fa tafita le hevitra hoe nini. Fa mila fampisehoana amin'ny hetsika sy ny fiteny izany zavatra any atongavana amin'ny tena hoe satria raha tsy misy forme popularité amina hoe fanakanana izany Andry Rajoelina izany tsy ho candidat. Tsy haiko ny fomba anaovana azy fa ny tena efficace indrindra dia fidinana an-dalambe dia fahafantarako amin'ity malagasy ity dia tsy songadina tsy hiseho ary tsy ho hitanareo akoroko satria bahanany Andry Rajoelina tanteraka ny haino aman-jery any amin'ny Madagasikara ary tsy hafenona fa voafetra ihany ny olona mety afaka hieno ny fandaharany tony. Allo force de reconnaître fa tsy hoe ny malagasy 25 millions no mieno amin'ity fandaharany ity. Tsy maintsy raha nananao zay degré d'humilité zay mba hahafahanao mandrefy ny fivelaran'ny champ d'action amin'ny information sy ny renseignement zay avoaka eto amin'ny zavatra mitranga sy ny zava-misy any Madagasikara. Zay mahatonga ana amin'ny teny hoe mifampiresah foana ary mifampidinia amin'ny zavatra mitranga véhicule eo ny hevitra miala eto amintsika eto fa aza velona matimomoka fotsiny. Hiditra amin'ny sujet manaraka tsika dia ny hoe raha tatỳ tokoa moa zany Andry Rajoelina dia mba inona ny zavatra nilazainy lery. À la limite ny arranger ny Andry Rajoelina tsy nankaty Frantsa. Satria raha ohatra ianao zany tena ahoana hoe meko extrait fotsiny nareo dia ho tonga sainareo hoe tena ohatran'ny marina ihany zany tenin'ny Ngiafy Liorirako Kotomalahy zany hoe tena inona tokoa moa zany mety ho causen'ny lery raha ohatra lery taty amin'le resaka zany andasoany tsy maintsy avozona le izy manjary tsy mety hoe inona tokoa moa zany ny tena mba mety ho causen'ny lery raha ohatra lery zany tao anatin'le
hoentik'ilay ny sataty dahoarany hoe hainoana an'le terme sy le expression sy terme teknika ao anatin'le fivoriana dia za aloha mino fa mety tsy ho azony andro Rajel tsy akory inona ny dika zany DTS zany na hoe droit de tirage spéciaux tsy fantana akory ny différence zany amin'ny dollara sy ny karazany sont si structurants pour la vie économique, la création d'opportunités, parfois simplement la possibilité de s'alimenter. Création d'opportunités, la possibilité de s'alimenter. C'est fotsiny. Inona création d'opportunité ataon'ny Rajel aty any Madagasikara tsisy possibilité de s'alimenter tsy mamenatra azy akory no mamangy ny tuliara raketany amin'ny olona eo masiny mbola fier izy inona zany ny zavatra volazain'ny riny. Et compte tenu des conséquences économiques de la crise, nous l'avons largement dit, l'épidémie de Covid-19 a d'ores et déjà et aura de manière sûre un impact massif sur l'économie du continent africain cette année après l'année prochaine et sans doute pour les années à venir, bien supérieur à toutes les crises précédemment connues, si on prend la crise financière que nous avons connue il y a 10 ans. Les estimations, et je pense qu'elles sont plutôt des minorants de la réalité, sont autour de 300 milliards de dollars de besoin de financement entre aujourd'hui et 2025 pour l'Afrique. Et comme je le disais, c'est sans doute un peu plus. Ny aux techniciens rehetrarehetra efa miteny 4 mois de cela fa ny résultat ny Madagasikara -0. I Andry Rajoelina mbola mahita résultat hoe +2. Io anisan'ny économiste mahay zany Emmanuel Macron zany, ministre ny économie zany taty. Miteny izy hoe jusqu'à 2025 aza mieritreritra développement. Conséquences graves izy. Inona ny zavatra volazain'ny Andry Rajoelina amin'izany sommet zany hoe zay mahita 2% plus. Normal. Satria reny document financier, document économique zay anaovanao projection any amin'ny Assemblée nationale reny. Tsy maintsy hita ny Banque mondiale, FMI, tsy mahita ny Frantsay amin'ny agence française de développement. Mais quel prétentieux! Même la France ne pourra même pas produire un résultat pareil, +2. Lui, avec ses conneries, ses détournements, il prend les avoirs. Il prétend l'impossible. Il projette l'impossible. Alors que nul ne va mahita hoe impossible, ça, monsieur le président. Mais pour le chiffre, faites-moi ça +2, monsieur le ministre. Malagasy mahalala zany olo dindery reo. Oui. Inona ny lazain'le bandy any tsy misy na le terme technique. Aizany nisy an'izany hoe la famille est un droit fondamental. I Andry Rajoelina no filoham-pirenena miteny an'izany. Izany ve ny andeha hanao débat économique? Izany ve ny andeha hanao négociation na traitement de la dette? Ka raha miresaka ny olona hoe inflation na déflation, tsisy vatany dika zany. Inona dika zany ry lalatiny? Za koa tsy mahay zany président. Andeha antany an'le ministre ny finance izy hoe déflation na inflation. Mienatra izy satria izy président.
Mivoaka projection avy eo, ny déflation lasa inflation, ny inflation lasa déflation, ny décroissance lasa croissance. Normal raha décroissance lasa croissance no mahita 2% iandro rajol. Kanefa zao tontolo zao fa mahita hoe idona amin'ny rindrinareo jusqu'à hatrany amin'ny 2025. Ne parlez pas de développement, sinon vous allez mentir à votre peuple qui va se retourner contre vous à terme parce que vous leur avez menti. Ka ahoana ianao tsy andanga amin'ilay vahoakanao e, satria ny vola tokony andehany amin'ny tokony tena izy tsy lasa any amin'ny tokony tena izy. Oui. Ohatran'ny lehilahy miaraka amin'ny lehilahy any amin'ny lavaka tsy tokony ho izy ny andanan'ilay zavatra, aizany tsy broika daholo ilay zavatra rehetra. Ka raha andehany amin'ny fivorian'ny olona manan-kaja tsy afaka mandeha satria tsy maninino. Any amin'ny lavaka tsy tokony hidirana no lavaka andehanana. Inona no atao? Lasa manao tournée ao anatiny ao fotsiny sisa aloha miodikodina ohatran'ny tandrimo, tsy mivoaka ny vala. Certes, la France joue son rôle, son jeu, son business. Si la France ne gagne pas quelque part, la France ne fera jamais ce genre de sommet, n'organisera jamais ce sommet. Il y a la France qui gagne, il y a la France qui sert. Et toi, qu'est-ce que tu gagnes? C'est à toi de négocier, mais toi, tu n'es même pas présent tant que tu es dans la merde totale. Ton pays est déjà dans la merde. Et toi, tu merdes, tu as aussi merdé dans la situation. Zavatra fandraisana tao amin'ny Élysée rehefa andraisin'ilay filoham-pirenena ianao, vao mivoaka ianao dia zavatra hafa ny tantarainao amin'ny mahavendrana anao. Normal ny olona raha tezitra. Tsy fantatrao akory hoe ny diplomatie logique sy privilégié ary prioritaire amin'ny malagasy c'est la France. Donc raha tonga any amin'ny Océan Indien ny filoham-pirenena frantsay dia il est logique hoe mi-invité azy le filoham-pirenena malagasy na manatona mifanatona amin'ny any. Lasa lery, lasa mivendrana nakany Russie. C'est stupide. C'est d'une stupidité stratégique. Inona filazan'izany? Zéro pointé. Reraka ianao miteny. Hoy le rangahy. J'admire votre courage, monsieur Fleury. Cher ami ozy izy mifarana satria zay lasa mpinamana be avy eo. Mba azonao an-tsaina ve ozy izy, monsieur Fleury? Mpampianatra amin'ny université aty andafy zany olona zany. Ao Dauphinao izy mampianatra. Dia olona maîtrisant no mpianany zany, zany hoe tonga ianao DEA. Après maîtrise zany e. Mba azonao an-tsaina ve ozy izy, monsieur Fleury, hoe raha ohatra zao ozy izy mpianatra 5e année, 6e année no ampianariko, dia olona classe de première eny amin'ny lycée no misaoty klasy ampianarina nivoana 6e année ozy izy. Qu'est-ce qui va se passer ozy izy? Dia hoy zany mantsy anazy hoe voalohany indrindra hoa ianao mampianatra azy no mety ho lasa drala voalohany. Va se la jouer ozy. Jusqu'hatrany amin'ny hoe examen. Un examen amty ozy izy, c'est le peuple qui patose. C'est le peuple qui paye le pot cassé, mais c'est pas lui. Il va se la jouer ozy. Hoe intelligent, e vitako io e, haiko io e. Efa nivoan'le ry première amin'io izy. Vidy diplôme tany Kenya izy na tany
Arabie Saoudite na tany Union Arabe Unie. Dia manana maîtrise les bandes izy tonga eo jusqu'à niveau-na première. Ouais, misy zany monsieur Fleury a. Fa mandeha ilay zavatra vao hitanao hoe fa ino tony zavatra soratany tony olona tony. Heureusement izy aty à France misy foana ny entretien sy ny test de niveau amin'izao fotoana izao. Andreo il va se la jouer ozy izy. Raha ohatra par rapport à mon cas il y a 20 ans de cela ozy. Et comment vous allez faire ozy? C'est vous qui allez devenir dingue. Et c'est vrai, j'ai plus les mots des fois pour traduire la colère du peuple, la déception de la population malgache, la déception de mes compatriotes, des Malgaches et des Français, des Européens qui travaillent à Madagascar. On n'a plus les mots. MAOTS et MAUX. Vous allez devenir dingue aussi, ça tena marina. Mba raisin'ilay dala ihany ilay zavatra teneniny eto indraindray. Fa ny tsotra ny raisiny. Sakafo ny CEG. Ny EPP tonga dia atao fitsaboana. Asa moa zay raha natao nekena ilay hoe fiangonana. Ny fanaovana vaccine tonga dia mio passeport atao passeport jaune ny amin'ny malagasy, atao passeport orange indray. Ny passeport jaune dia ny OMS manao azy, vert moa izay. Tokony ny OMS manao azy dia mividy amin'ny OMS zany, ny malagasy. Takany tamin'ny andron'ny choléra io. Tsisy zavatra azon'ny Andry Rajoelina lazaina ankoatran'ny famenarana izay mety ho tenenin'ny filoham-pirenena africaine sady kapohany amin'ny lamosina zany. Ça a été génial l'opération CV+ Andry Rajoelina, c'est-à-dire omezan'ny olona anaty satroka zany. Et pour ne pas le vexer, dia nanaovan'olona blague ohatra zany, blague de niveau. Ça a été original votre opération sur le CVO+. Qu'est-ce qu'il va répondre? Mais vous savez, c'est efficace, c'est efficace. On a eu moins de morts, moins de décès. Ouais. Bref. Namarana an'ilay professeur niresaka ay tozy izy hoe ary nahatonga saina anazy dia nefa hoy amatsy azy hoe tsy manana droit za manao an'izany satria taraina ho ilay vahoaka malagasy ary ils se sentent orphelins. Nos compatriotes ils se sentent orphelins. Mba fantatrao ve ho fa tsy fantatr'ireo olona hoe aiza ny tokony hitarainana. Parce que zao manko ny conclusion an'ilay rangahy zany dia hoe face à un imbécile pareil, il est de sagesse aussi de se taire. J'admets, je suis d'accord. Malheureusement, j'ai pas le droit à ça. Azonao eritreretina ve raha tsy hiteny combien je serais harcelé ary aiza ny hitarainan'ireo vahoaka malagasy ireo. Azonao an-tsaina ve hoe ataon-dralahy masakren-dralahy ohatran'io filière vanille, aiza ny taraina ilay vahoaka malagasy. Tsisy mpanao gazety masamanora ny resaka vanio satria mikitika ny business ny andriamatonga ny mpitondra hoa dia tsisy samanoratra. J'ai pas le droit de me taire. Voilà pourquoi je fais des efforts. Même si je suis ici des fois, je suis fatigué. Itanareo zao masoko bongo no ny arerahana satria efa tamin'ny 4 maraina vao natory alina. Dia nefa tamin'ny fito dia efa tamin'ny larobia
amin'ny talata ifolo aroby zany. Dia nefa ny larobia izorony tamin'ny enina sasany maraina koa dia efa niala teto. Tsy vota moramora ity zavatra ity. Ary tsy afenina fa asa manokana mihitsy ny fitsinjovana amin'ny Madagasikara zany. Fa asakasaka izay mbola mahita ihany hoe zao. Fa dia ametraka veloma aloha mandra-piaona ho antsika mianakavy. Manafatra hoe Rapitsoarivo zany tsy misy ny fandarana fa tsy afaka noho ny fotoana tsy napozina fa efa nieritreretina ihany. Dikan'izany ho anareo izay manana fotoana fa miala tanteraka, miantso anareo tsirairay moa za zany fa miala tsiny tanteraka fa tsy afaka Rapitsoarivo amin'izay fotoana ny fandaharana ho antsika tsirairay avy. Miala tsiny ary samby tahian'Andriamanitra daholo isika mianakavy. Mandra-piaona tompoko, veloma mahafinaritra, veloma zava-tsara.